misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanorazokiny isika amin'ity anio ity nosoran'Andriamanitra isika fa mbola meny fotoana indray ary ihany koa tsy fotoana fotsiny fa tsarovo sy noto koa fa ny heriny no aposany amintsika rehefa mianatra ny ten'Andriamanitra isika alohandirantsika ny amin'izany anefa dia vavaka isika ianay tsara andresin-danitro mbola velom-pisaoranao izahay ho any amin'izany fitiavanao mamery ho anay izany ifonany aminao ny tsy fahamenjehanay satria dia mpanota izahay ho any amin'iza moa izay raha tsy eo aminao ka meteza raha io mba handray anay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe Andriamanitra mitsara ny fo. Raha manandrana hanongotra avy ao amin'ny fiangonana ireo izay iverina ho kristianina sandoka isika dia azo antoka fa hanao adsoina matetika no jerentsika ho tsy misy antenaina tsy olona ny olona izay tarihin'i Kristy indrindra eo aminy raha ny fitsarantsika tsy tanteraka no ifandraisantsika amin'ireny fanahy angamba dia hamono ny fanantenana farany ao amin'izany isika. Ny olona mitsara avy amin'ny miseho eto ivelany dia olona kely indrindra ny finoany fa Andriamanitra kosa dia mitsara ny fo. Ny fampianaran'io fanoharana io dia mampiseho fahitana sary amin'ny fifandraisana n'Andriamanitra mihitsy amin'ny olona sy ny anjeliny. Mamitaka ny Satany rehefa nanota izy tany an-dantana dia ny anjelina atoky aza tsy nahatsapa marina ny toetra amam-panahiny. Izany ny antony tsy namonoan'Andriamanitra ny Satana avy hatrany. Raha nanao an'izany izy dia tsy ho tsapan'ny anjely masina ny fahamarinana sy ny fitiavan'Andriamanitra. Noho izany dia navela ho velona ilay niavian'ny ratsy mba hampivelatra tanteraka ny toetra amam-panahiny. Nandritra ny fotoana lava dia niaritra ny fangirifirian'Andriamanitra nijery ny asan'ny ratsy. Nomeny ilay fanomezana tsy hitalany tao Kalvari toy izay avelany isy ho voafitaka noho ny fampisehoana diso ataon'ilay ratsy ny amin'ny toetra amam-panahin'Andriamanitra satria tsy azo atao ny manongotra tsirairainy tsy parifary ka tsy ampidi-doza hanongotra ny vosarobidy. Ary moa ve isika tsy aharo-po amin'ny mpiara-belona amintsika tahaka ny tompon'ny lanitra sy ny tany tamin'ny Satana? Tsy ny fitsarana ny hafa na ny fanamelohana ny hafa fa ny fanetretena sy ny tsy fahatokitena no nampianaran'i Kristy ao amin'ny fanoharana. Tsy izay rehetra voafafy ao amin'ny satsy akory ny voatsara, tsy ny mahao amin'ny fiangonana ny olona tsy akory no maha-kristianina azy. Tena mitovy amin'ny vary ny tsy parifary raha mbola maitso ny raviny. Fangaro vetivety amin'ny mpanaraka ny Kristy ny mpanota izay miambo tia vavaka ary tsara tetika ny fitoviana amin'ny toetra kristianina hoety mamitaka ny maro nefa eo amin'ny fitsinjana izao tontolo izao dia tsy hisy fitovizana ny tsara sy ny ratsy. Avela hiara-maniry amin'ny vary ny tsy parifary manana tombontsoa avy amin'ny masoandro sy ny ranonorana nefa amin'ny fotoam-pijanjana dia ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Kristy mihitsy no hanapaka an'izay ho mendrika toetra ao amin'ny fianakavian'ny lanitra hitsara ny olona rehetra araka ny teniny sy ny asany izy
tsy misy antony zay ambambo fotsiny amin'ny lelan'ny mizana. Ny toetra mampanahy no mahatapaka an'izay ho anjara, dia nirariana indrindra dia ny afahantsika mitoky amin'ny ten'Andriamanitra. Ianao eny tombo fitia amin'ny tombo ka izary zany ny amin'ny pirefana antenana ary tsy hanana fomba fijery ivelany tsara ny hafa fa ifanohana isika many an-danitra, ifampanitsy ampitiavana ihany koa ary ifampangoraka satria samy men'Andriamanitra fitiavana. Amen. Irany tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany tenao izany, dia mangataka aminao zay mba hovolenao faharipo ny fonay, hovolenao fitiavana ka anampitiavana ny hafa izay tsy vonikitsikera na hitsara azy ireny na hijery azy ireny amin'ny fankahalana ankolaka, fa dia angoraka ary na izao koa aza ny tsy tanteraka ka oka mifanahinao masina ny anefy anay tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.